Ia, amin'ny fifaliana lehibe indray no iarabako antsika rehetra manaraka hatrany ny fandalarana andramoka izaho a. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rado Rakotosalama mivady. Hiditra hianatra fampianarana indray tsika androany a, fa mialohan'izay aloha dia andehantsika hivavaka. Jesosy eo misaotra anao izay ny amin'ity androany ity a, dia misaotra ny amin'ny fitarianao, ny fitahianao, ny fahasoavanao sy ny fitantananao anay tsirairay avy. Tonga indray ny fotoana izay ianaranay hitombonay fahalalana. Mino hoe Jesosy fa izay rehetra ho zarainy eto, izay rehetra fafeto androany a, dia hisy vokatra. Ary hisy tokoa Andriamanitra tena fiantraikany any amin'ny fiainam-panomponay tsirairay avy indray ity fampianarana izay ambara androany ity. Aoka ny fanainao masina hisolo vava amin'ny tenako amin'izao fotoana izao. Ny fanainao masina mainga ny tsirairay avy izay mandray izao fampianarana izao, mba tena ho fahamarinana eo amin'ny fiainana anie Jesosy a, izany fianarana izany. Misaotra Tompo fa tena tsara ianao. Halleluia, amen. Ianarantsika androany a mahakasika ny sabata. Ny andro sabata izay ahitantsika foana moa ny fandalarana andramoka izaho a, fotoam-bavaka eto a, isaky ny sabata arahanareo eto a, misy ny fiderana, misy ny toriteny a, dia ho fantaritsika ary androany hoe fa maninona ary no mivavaka amin'ny andro sabata na andro sabotsy a izahay. Dia fantarinareo zany androany a izay zavatra satria fahamarinana io ary ara-baiboly a io zavatra io. Rehefa nisy fotoana teto nampianatra momba ny saron-doha zao ohatra hoe nanina no saron-doha, dia efa nisan'izay fampianarana izay a, ho antsika izay mbola mila an'izay dia afaka omena izay fampianarana izay a momba ny saron-doha izay anisan'ny fahamarinana ihany koa ao anaty baiboly ny vehivavy ny saron-doha, fa efa hitantsika izay. Fa androany indray tsika dia hianatra momba izay a sabata izay. Misy sabata karazana anankiroa ao anaty baiboly. Ny sabata anankiray dia ny taona fahafito na ny hoe taona fitsaharana. Dia raha jerena izay sabata anankiray izay zany a, dia amin'izao taona iainantsika izao zany ny taona efa fitsaharana, izany hoe efa taona fahafito, taona arivo taona fahafito ao anatin'ny fotoana fitsaharana. Dia efa tenenantsika foana moa hoe izao andro faran'izao efa tena prolongation sisa no iainantsika, fa efa tena akaiky dia akaiky ny fiavian'i Jesosy. Fa tsy resaka momba izay aloha tsika androany, fa hiresaka an'ilay sabata anankiray dia ilay andro fitsaharana, izany hoe ilay hitsaharantsika isan-kerinandro mihitsy, ilay fotoam-bavakantsika isan-kerinandro. Izay zany no resahantsika eto androany a, ampianarina antsika. Dia ny angatahana amintsika dia mba manana kahie na sy stylo a, dia afaka mandray noty ianao, na ihany koa sauvegardenao ny fampianarana raha ohatra ka misy mbola ilainao, dia tehirizy ao aminao ao, dia amin'izay ianao afaka mamerimerina miaina. Ianatra antsika momba ny sabata. Ny andro sabata aloha dia samy manana ny andraisany hoe sabata. Betsaka izao ny olona ny miteny hoe ny andro sabata dia ny andro alahady, dia izahay nefa dia miteny hoe ny andro sabata dia ny andro sabotsy izay ato anaty baiboly. Ny andro alahady aloha dia mazava be fa andro voalohany. Andro voalohany ny andro alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny andro voalohany izany hoe ny ampitson'ny sabata Jesosy no nitsangana tamin'ny maty. Ary anisany mahatonga ny olona maro izay mivavaka amin'ny andro alahady satria io ny andro nitsanganan'i Jesosy dia io ny andro ivavahana. Dia hojerentsika ary androany hoe marina ve izay zavatra izay sa manahoana raha ny baiboly no jerena. Araka ny teniko tao ny andro sabata aloha dia ny andro sabotsy. Mazava be na ny dikan'ny andro sabata aza dia hoe amin'ny teny frantsay hoe samedi. Raha mijerintsika ny hoe samedi dia ny dikany dia hoe jour de sabbat, izany hoe andro sabata. Amin'ny teny malagasy izy dia hoe sabotsy. Izay zany ny fahafantarantsika azy amin'ny teny malagasy. Dia io zany no andro sabata, io zany no sabata ara-baiboly. Rehefa ny frantsay na sy ny malagasy ohatra ny manisa andro dia miatomboka amin'ny latsinainy, izany hoe lundi mardi hatrany amin'ny dimanche, dia tapitra dimanche, tapitra lahady. Dia ohatr'izay koa tsika malagasy. Fa rehefa ny anglisy no manisa andro dia ny azy tena miatomboka amin'ny alahady mihitsy ny fanisana andro. Izany hoe miatomboka amin'ny sunday, monday dia hatrany amin'ny saturday mifarana, izany hoe mifarana eo amin'ny sabotsy. Satria izay mihitsy no izy, izany hoe ny anglisy zany no manakaikikaiky kokoa, manakaiky mihitsy moa zany ny baiboly, ny fanisana andro ny anglisy, fa ny antsika no
niova ny fanisana androntsika taty aoriana zany. De ny andro fahafito zany de ny andro sabotsy, ny andro fahafito. Fa ny andro voalohany de ny andro alahady. Ka le sabata resahana ato anaty baiboly de ny andro sabotsy izay andro fahafito fa tsy ny andro voalohany. Hijery atsika androany Genesis. Hijery verset maromaro tsika de miomantsika amin'ny taratasy stylo ho atsika zay afaka mandray noty. Genesis 2:2 jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. De vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary de nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nala masina azy satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Rehefa niasa Andriamanitra namorona ny tany de namorona ny zavatra rehetra fatatsika tsara. I Adama sy Eva no niforonina farany. Teo amin'ny andro fahaenina izy no namorona ny Adama sy Eva. Vita avokoa ny zavatra rehetra. Afa-po Andriamanitra tamin'ny famoronana nataony. De mbola nasiny ihany anefa ny andro fahafito. Mbola nasiny na de efa vita tao anatin'ny enin'andro avokoa aza ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra, de mbola nasiny ny andro fahafito. Fa io andro fahafito io de nataony hitsaharana. Nitsaharany fotsiny zany io, napetrany mihitsy hoe misy ny andro fahafito fa hitsaharana. De ozy le tena Andriamanitra amin'ny andininy fahatelo le vakitsika teo hoe ary Andriamanitra nita ny andro fahafito asina namasina azy. Nita ny andro fahafito asina namasina azy. Ty aloha zavatra anankiray ngeza be izay afaka raisinao noty hoe ny sabata dia misy endriny anankitelo. Sabata fitsaharana, sabata famantarana ary sabata fafinaretana. Reo zany ny endriky ny sabata: fitsaharana, famantarana ary fafinaretana. De mijeritsika zany amin'izao fotoan'izao aloha ny ao amin'ilay hoe sabata fitsaharana. Eo zany tsika aloha zao. De nitsahatra Andriamanitra tamin'io andro sabata io. Andro fahafito. Noforon'Andriamanitra ny zavatra rehetra de nitsahatra izy. Ary voalazany tena Andriamanitra fa ny andro rehetra anakenina de namoronana ny zavatra rehetra, fa ny andro fahafito de no amasininy ary no tahiny manokana io andro io. Izay andro nataony hitsaharana de mahagaga fa no amasininy sady no tahiny io andro anankiray io. De ny zavatra hitatsika de zao. Namorona Andriamanitra tany amin'ny Genesis de efa nisy ny andro sabata, efa nipetraka zany fa nitsahatra Andriamanitra tamin'io fotoana io. Zao aloha ny zavatra anankiray tsara ho fantatritsika. Tamin'ny fotoana namoronana ny zavatra rehetra, namoronana ny Adama sy Eva sy ny zavatra rehetra de efa teo Jesosy. Zay zany tsara ho fantatritsika. Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina de efa teo foana. Zany hoe Jesosy zany efa teo akaikin'Andriamanitra, ny fanamasina efa teo. Ireo dia telo zay iray. Fantatritsika tsara fa ireo de telo zay iray tsy mifanohitra ireo, tsy mifanipaka ireo. Tsy io zany tsy hoe ohatra zao zao ny tenako rehetrarehetra zao io. De ohatra hoe ty lohako de reto ny tanako de reto ny tongotrako ambany ato. De mibaiko ohatra ny saiko hoe hetsika ny tanako de nefa ny sanany tanako tsy mety. Na hoe tenenin'ny saiko ny vavako hoe mitenena de tsy mety hiteny, tsy ohatr'izay le izy. Fa Andriamanitra zany de telo fa anankiray, zany hoe tsy mifanipaka mihitsy ny fanamasina sy Andriamanitra sy Jesosy Kristy, fa ireo de anankiray ihany reo fa miseho amin'ny endriny anankitelo. Ohatrany hoe arak'ile teniko teo hoe vatako zao za ihany io fa za misy an'ity lohako ty de misy an'reto tanako reto de misy tongotro fa za ihany io. Ohatran'izay zany le izy. De Jesosy zany efa teo. De jerentsika azy, rehefa namorona Andriamanitra de nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito tao amin'ny Genesis, fa tsy nijanona teo zay zavatra zay. Any amin'ny Exodus 20 de jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Misy ny didy folo ty tenin'Andriamanitra ty. Exodus 20 de jerentsika ny 19. Andininy fahavalo. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. De 19, enemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito.
sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Ene manao izy ny asanao fa sabata ny andro fahafito, zany hoe namafisin'Andriamanitra tao anatin'ny didy folo izay nomena amin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ny Mosesy zany ity andro fitsarany ity. Namafisin'Andriamanitra tsoratra mihitsy mazava tsara tao anatin'ny didy anankifolo ireo didy ireo, afaka mamaky tsika manomboka ery amin'ny andininy fahatelo ery ny andininy didy voalohany, de mamaky tsika hatrary amin'ny andininy fafito ambin'ny folo de reo ny didy folo. Fa ny andro sabata de nataon'Andriamanitra teo amin'ny didy fahaefatra. Namafisina zany le sabata fitsarana tany amin'ny Genesisy, nomena ny Mosesy tamin'ny alalan'ny vato fisaka, nampitaina tamin'ny zanak'Israely. De namafisina mihitsy hoe ene manano asanao, zany hoe tsy foana zany le sabata aloha fa mbola nitoy foana, mbola teo foana io andro sabata io, andro fitsara. Ozy izy ten'Andriamanitra hoe ene manano asanao, toy izy atsika le ten'Andriamanitra teo le Exodosy toko faharoapolo andininy fahasivy andininy fahafolo, fa sabatany Jehovahandriamanitra ny andro fahafito, ka aza manao raha koa ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao, tsy manao raha. Zany hoe Andriamanitra mihitsy aloha zany nanome an'le fianarana hoe nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, de avy eo nampitainy tamin'ny zanany rehetrarehetra izay nofidiny. De ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, noho mbola ny zanak'Israely rery no nofidiny tamin'izany fotoana zany de nampitana an'izay resaka hoe fitsarana ny andro sabata izay tamin'ny alalan'ny didy folo. Zao ny zavatra mba hojerentsika aloha le ten'Andriamanitra, hotoizantsika aloha de avetsika hiverina amin'io didy fahaefatra io. Exodosy ange toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahasivy amby roapolo jerentsika amin'ny alalan'i Jesosy. Exodosy toko fahaenina ambin'ny folo ao ambadika ao alohaloha ao zany andininy fahasivy amby roapolo. Vakitsika izay ten'Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe saino fa Jehova nanome anareo sabata, koa izany nanomezana anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahaenina, ampy ho indroandro. Samy mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Tamin'izany fotoana zany dia nirotsaka ny mana. De rehefa mirotsaka ny mana de mifo maraina ny zanak'Israely, afaka vakianareo zany tantara zany any amin'ny Exodosy fa lava ny fotoana raha ohatra ka hamaky an'izay tsika. Mifo maraina ny zanak'Israely isan'andro de manangona mana hoaniny ao anatin'ny tontolo andro izy. De iny mana iny rehefa maky izy amaraina de iny zany atao ampy anazy parivany andro iny. De raha pisy maraina indray izy mifo de maka indray, hatria mirotsaka indray mana vaovao, de mihinana indray izy de ampy anazy parivany andro. De tamin'izany fotoana zany io mana io tsy azo atao be dia be. Fa raha ohatra zany zao, za ohatra zao hoe zay mianakavy zao hoe eny mianaka, de maka be dia be mihitsy zany satria hoe hitsonjovako ny rapitso. De raha vao milona mialin'andro io mana io de lo. Zany hoe tsy azo hohanina akory zany le izy rapitso. Fa tsy maintsy mifoha indray za rapitso maraina de maka ihany de mihinana mana vaovao. Fa lo. Fa ny zavatra mahafinaritra nefa rehefa tonga ny andro fahaenina, zany hoe ny andro alohan'ny sabata, de mirotsaka be dia be io mana io. De eo ny olona manangona an'izay hohaniny rehetrarehetra hatramin'ny rahampitso sabata, zany hoe manome anareo indroandro. Vakio tsara le verset teo lasa 2 fois zany ny manangonina rehefa alohan'ny sabata zany hoe ny andro fahaenina. De zavatra mahagaga tokoa rehefa nanangona ny zanak'Israely tamin'io andro fahaenina io, de ny alin'andro teo le zany hoe efa nangonina androany ihany zany no hohanina rapitso, fa tsy lo le mana. Afaka mamaky an'izany tantara zany nareo amin'ny Exodosy fa vakio ny Baiboly de mazava aminareo zay. Tsy lo le mana. De mipetraka eo zany ny zanak'Israely de afaka hohanina tsara le mana rehefa sabata, na de nangonina omaly azy, na de nangonina tamin'ny andro fahaenina azy. Satria no hamasin'Andriamanitra io andro sabata io. Nanamasina an'io zany Andriamanitra. De noporofon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto mihitsy hoe hitanareo zao fa rehefa mitandrina ny didiko nareo de nomena avy roenina de tsy lo le izy fa afaka nohaninareo foana ihany le izy ny apitso. Fa rehefa tonga indray zany ny andro voalohany de manangona indray de ohatr'izay hatrany hatrany.
De zay zany tamin'ny andro zanak'Israely zay foana ny zavatra natao. De iverenantsika ara le jerentsika any aloha any amin'ny exodosy momba an'izay fitsaharan'izay ihany ay efa le vakitsika teo exodosy toko 20:10 sy 15 le hoe enemana ny esanao de mitsahatra zany hoe mitsahatra maninona moa tsy mandeha mitady vola, tsy miasa mitady vola zany ianao, tsy manao raharaha ianao, tsy zay zao ohatra zany mihitsy hoe rehefa sabata de zay efa fantatry ny olona rehetra mihitsy zay tsy miasa sabata zany, zay miasa lahady tsy mampanenanay, fa ny sabata de andron'Andriamanitra io. Hotenentsika moa inona ny tena ina ary mahatonga an'izay tena hoe zava-dehibe fa ho hitantsika hoe rehefa avy eo. Fa fitsaharana io de mitsahatra amin'ny asa de mibanjina an'Andriamanitra rehefa andro sabata. Iverenantsika le didy faefatra satria tsara raha jerentsika tsara. Ozy izy le tena Andriamanitra amin'ny andininy 15 amin'ny exodosy toko 20 jerentsika teo mahatsiarova ny andro sabata, mahatsiarova zany hoe magaga zany teto amin'ny maha-Andriamanitra azy de efa fantany ny zavatra ho avy rehetrarehetra. De teto izy miteny hoe mahatsiarova, ohatrany teteny izy aza adinonareo io sabata io. Ny zavatra mahagaga de zao ny didy anaky 10 teo daholo, de ny didy anaky 9 tsy nisy an'izay teny zay hoe mahatsiarova hoe aza mijangajangana, hoe mahatsiarova hoe aza mamono olona, mahatsiarova hoe aza mitsiriritra, mahatsiarova hoe aza mijoro vavolombelona mandainga sy ny sisa. Fa naninona zany ny teo amin'ny andro sabata izay didy faefatra tao amin'ny didy 10 no ny tenenan'Andriamanitra hoe mahatsiarova. Satria ny antony de zao fantatr'Andriamanitra fa ho adino io. Fantatr'Andriamanitra tsara zany hoe ho avy ny fotoana anadinoan'ny olona n'ity didy faefatra ity. Fa ho tsipihako tsara androany hoe mahatsiarova. De inona fahitantsika tokoa ny zavatra mitranga ankehitriny fa adino, ary tena adino tanteraka mihitsy zany andro sabata zany amin'izao tsika miteny zao. De tena hitantsika zany rehetrarehetra zany fa tena tavela tanteraka izany. Mazavaintsika eo hoe satria maninona. Dia hojerentsika le tena Andriamanitra reto, Levitikosy toko 7:20 izay tena Andriamanitra maromaro tsika asesisesiko le izy de hiditra zavatra hafa tsika rehefa avy eo. Levitikosy 23:3 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe enemana nanaovanao raharaha fa ny andro fahafito de tena andro fitsaharana dia fivoriana masina. Aza manao raharaha koa ianareo fa sabata ho an'i Jehovah eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Zany hoe fivoriana masina. Zay zany ny andro sabata, fitsaharana de fivoriana masina. Eo zany nanaovana fotoam-pivavahana, eo zany nanaovana fotoam-bavaka, eo ny tsaharan'Andriamanitra hiaino atsika, eo koa ny tsaharantsika hiteny amin'Andriamanitra sy hiaino an'Andriamanitra. De ohatran'izay, zay zany ny atao rehefa andro sabata. De tsy miasa fa mitsahatra manao fivoriana masina. De nanafatra mihitsy Andriamanitra teto hoe naiza toerana alehanareo de tena zay mihitsy hoe nandeha ny zanak'Israely teny amin'ny tany efitra marobe teny fa nitandrina ny andro sabata foana izy na de niovaova toerana aza izy tsy nasakana azy tsy hitandrina andro sabata izany. Ohatr'izay koa Deutéronome 5:12 marobe moa raha ny resaka sabata tena betsaka fa fitiniko de fitiniko mihitsy ny fampianarana mba tsy ho lava loatra. Deutéronome 5:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitandrema ny andro sabata na masina azy araka izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ho anao. Enemana ny asanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito, koa aza manao raharaha koa ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny ombinao na ny birikinao na ny biby fiompinao rehetra na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. Mbola miteny koa zany ny Deutéronome 5:15 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy eo akaiky eo ihany Deutéronome 5:15 ary tsarova fa andevy tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanana mahery sy sandrina henzitra no tondrany Jehovah Andriamanitra ho anao hivoaka avy tany. Zany no nandidiny Jehovah Andriamanitra ho anao hitandrina ny andro sabata. Tadidio izy Andriamanitra fa sandrina henzitra tanana mahery no nitondrana anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Afaka reto zanak'Israely reto nafahan'Andriamanitra teo ambany vahoan'ny fanandevozana izy. De rehefa afaka tany izy de nomen'Andriamanitra ny didy folo
anisan'izany ny sabata izay nomenan'izy ireo. Zao zany ny olona anankiray zany rehefa mahatsiaro hoe afaka tao anatin'ny fanandevozana, afaka tao anatin'ny aizina. Ny olona anankiray zany rehefa mahatsiaro hoe nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, de nomen'Andriamanitra ny didy folo, de anisan'izany ny sabata, izay tena tsindriny eto mihitsy hoe aza adinonao fa ianao de andevo taloha, fa ankehitriny ianao de olona afaka, ka izao tandremo ny sabatako. Didy nomen'Andriamanitra manokana mihitsy zany tandremo ny sabatako. Tahaka ny didy folo ihany, fa ny sabata koa tena nitsindrin'Andriamanitra hoe tandremo. Aza adinonao fa andevo ianao tao aloha fa olona afaka ianao zao. Tsika rehetrarehetra zany raha mahatsaro tsika fa olona afaka, mahatsaro tsika fa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, de nomen'Andriamanitra tsika zany andro sabata zany. Mbola hojerentsika mantsy rehefa avy eo ny momba ny any amin'ny testamenta vaovao, fa hojerentsika mihitsy aloha ny testamenta taloha, de avy eo tsika mivadika any rehefa avy eo. Isaia 4:2. Isaia 56:2. Jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy zay ten'Andriamanitra zay. Manaraka tsara hoe sady mandray noty raha afaka mandray noty 56:2. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany. Ary ny zanak'olona izay mitana izany, de izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina, sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Sambatra ozy izy ny zanak'olombelona izay manina, izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina. Ny zanak'olombelona, eto zany tsisy fanavahana, fa zanak'olombelona, zany hoe ny olombelona rehetra. Mbola hojerentsika eto moa rehefa avy eo hoe tsisy fanavahana io, fa ny olombelona rehetra zany dia sambatra raha mitandrina sabata. Tsisy mihitsy eto hoe zanak'Israely rehetra. Zao ijery ten'Andriamanitra tsika. Ijery ten'Andriamanitra tsika aloha, mbola hojerentsika izay resaka hoe olombelona rehetra zay rehefa avy eo fa ijery ten'Andriamanitra tsika aloha any amin'ny Ezekiela 44:24. Rehefa fampianarana moa ny atao de tsy maintsy mijery verset maromaro tsika mba hampazava azy tsara. Ezekiela 4:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha misy mifanditra, de ireo no hitsangana tsara, ka araka amin'ny fitsipiko no hitsarany azy, ary ny lalako sy ny didiko dia ho tandremany amin'ny fotoam-pivavahana rehetra voatendriko, ary ny sabatako de ho amasininy. Ny sabatako de ho amasininy. Miverina foana zany io sabata io. Nanomboka tany amin'ny Genesis tonga aty amin'ny Ezekiel tsika zao fa mbola ho tonga hatrany amin'ny testamenta vaovao antsika, ary hatrany amin'ny apokalipsy io mbola mitoy, fa eto moa tena fitinina de fitinina ny fampianarana eto. Dia zay zany momba ny sabata fitsarana. Ny sabata zany de nataon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ny olona mba hitsarana. Izy no nitsahatra voalohany, de ny olona koa nomeny io sabata io mba hitsahatra. De anino? Eo naminy samy mitsahatra zany na Andriamanitra na ny olona amin'io, de mifampiaina. Eo zany ny fotoana mba hifanankalozan-kevitra, iresantsika amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mitsahatra miaino atsika, tsika ihany koa mitsahatra miaino an'Andriamanitra sy miteny amin'Andriamanitra. Zay zany momba ny hoe sabata fitsarana, satria zahako fitinina ihany le izy mba tsy ho lava loatra. Hiditsika amin'ny endriny faharoa de ny sabata famantarana. Sabata famantarana. Exodosy 1:3-7 no jerentsika. Exodosy 31:13. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe momba zay sabata famantarana zay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo fara mandimby izany, mba ho fantatrareo fa izany Jehovah izay manamasina anareo. 4:4. Koa tandremo ny sabata fa masina aminareo izany.
izay tsy manamasina azy dia atao maty tokoa. Eto zany a ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tandremo ny sabata. Donc itsika amaky tenin'Andriamanitra anankiray eo akaiky eo ihany Exodosy 31:16 eo akaiky eo ihany. Dia ho tandreman'ny zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Fanekena mandrakizay. Toy ihany io mijery tenin'Andriamanitra tsika vetivety any amin'ny Salamo 7:20 andininy 4:30. Salamo 89:34. Mijery verset maromaro tsika dia avy eo azavaiko le izy. Salamo 89:34 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanekeko tsy ho tsoahako ary ny nolazain'ny molotro tsy ho vako. Io zany ten'Andriamanitra dia milaza fa fanekena mandrakizay, famantarana ozy izy ny ten'Andriamanitra. Tsy miova mandrakizay zany aloha ny sabata dia mipetraka foana. Tsy ho foana io na roviana mandrapatapitra ny tany dia tapitra ny andro sabata eto amin'ity tany ity. Fa ny andro sabata tompoko dia tsy ho foana satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa lalàna mandrakizay ho anareo izany. Ny ten'Andriamanitra ihany koa izay novakitsika teo dia milaza teo amin'le Exodosy 31:13 teo ange jerentsika. Fa tandremo ny sabatako. Fa famantarana ho amiko so aminao zany. Famantarana. Jerentsika ihany alohany anazavako an'izay famantarana izay Ezekiel 20:12. Ezekiel 20:12. Ezekiel 20:20. Andinina 4:12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izany Jehova izay manamasina azy. Eo ambany eo ihany Ezekiel ihany 20:20 eo ambany eo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izaho izy zany no Jehova Andriamanitrareo. Ezekiel ihany eo ambadika ao 2:20 mbola vakitsika foana. Ezekiel 22:26 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny mpisorona dia mandika ny lalàko sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy na mampiseho ny tsy fitovian'ny maloto sy ny madio ary mitapo maso tsy hijery ny sabatako izy ary tsiratsiraina ao aminy aho. Io zany ny zavatra faminaniana mitranga amin'izao fotoana izao. Iverenantsika aloha le resaka hoe sabata famantarana teo. Ny sabata zany dia famantarana ho amiko sy ho aminao izy ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ry havana natao hoe famantarana? Signe zany, signe. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mba ho fantatrareo fa zany Jehova Andriamanitra izay ivavahanareo. Izy zany fa tsy za, izy no Jehova Andriamanitra izay ivavahantsika. Zao no ohatra raisiko matetika amin'izy ity. Ohatra zao hoe mandeha tsika ohatra hoe mandeha entiko ilazana le famantarana zany. Mandeha tsika ohatra hoe mandeha excursion na fivoriana fianakaviana na hoe be olona be. Dia samy mitondra ny entany, samy mitondra ny fitaovam-pihinanana. Dia mitondra sotro be dia be zahako dia mitondra vilia za dia mitondra fourchette mitondra couvert maromaro dia zao rehefa tonga any ifangaro eo ambony latabatra eo daholo ny couvertn'olona rehetrarehetra satria hiara hisakafo. Fa mba hahafantarako ny couvertko zany ny fananako dia asiako marika kely daholo ny viliako ohatra na ny sotroko na ny fourchetteko na ny verako. Satria misy zavatra hitovy ao, mety hisy zavatra hitovy ao fa mety tsy hitovy ihany daholo koa fa ny zavatra fantatro fotsiny dia asiako marika ny anako mba tena ho fantatra fa anahy io. Dia zao asiana marika kely daholo dia rehefa tonga any amin'izay samy mihinana tsy miraharaha mihitsy aloha satria miparitaka eo ilay izy fa ny zavatra fantatro fotsiny zao efa misy marika ao. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana irava ny fety dia angoniko amin'izay ny entako
dia ny zavatra alaiko dia zavatra misy marikako ihany. Ijereko daholo zany hoe marika menamena kely, point menamena kely na anarako na sy ny sisa mipetraka eny. Dia izay misy an'iny no alaiko satria iny no anahy. Zany nametraka ny marika iny dia zany mahafantatra hoe anaty. Ka na misy mitovy azy eo, ohatra hoe misy tena sotro tena mitovy tanteraka mihitsy eo zany, fa le iray tsisy marika fa ny anahy misy marika, na hoe ny anahy misy ny anarako, dia iny no alaiko. Fa tsy le anankiray satria iny no anahy. Zany nametraka an'le marika teo. Dia ohatrohatr'izay mihitsy zany raha tsy haiko na mahalaza azy le ohatra, fa ohatrohatr'izay mihitsy zany le endrik'le izy hoe famantarana, zany hoe signe zany. Ho amiko so aminao izy Andriamanitra mba ho fantatra fa izany Jehovah'Andriamanitra ivafahanareo. Dia marina tokoa zany satria Andriamanitra ilay namorona ny tany sy ny lanitra tany amin'ny Genesis dia nitsahatra tamin'ny andro fafito. Dia io Andriamanitra io anefa no ivavahako. Io Andriamanitra io no ivafahanao. Raha kristianina ianao dia io Jehovah'Andriamanitra io ivafahanao. Dia noho izany zany mba ho famantarana fa Andriamanitra no Andriamanitra ao, Jehovah'Andriamanitra. Mba ho famantarana koa fa ianao dia zanany. Dia ny sabata no nataonao famantarana. Ny zavatra mampanontany tena ary tena mahagaga dia izao ry havana. Anankifolo ny didina men'Andriamanitra. Fa ny zavatra tena mahagaga ny didy fahaefatra no niteneniny hoe famantarana. Tsy niteny izy hoe rehefa tsy mijangajanga ianao dia famantarana, na hoe rehefa tsy mamono olona ianao dia famantarana, na hoe rehefa tsy manao vavolombela mandainga ianao dia famantarana. Tsia, fa ozy izy hoe ny sabatako no famantarana ho amiko sy ho aminao. Fa izany Jehovah'Andriamanitra ao ary ianao oloko, ianao zanako. Mahagaga zany zavatra zany ary tena mety misy amintsika tena gaga hoe ahoana ary zany. Fa zay nefa ny tenin'Andriamanitra, io zany no famantarana io sabata io. Ry havana malala, tsy io sabata io dia tsy foana mandrakizay. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ilay vakitsika teo any amin'ny Ezekiela teo any amin'ny 22-26. Ezekiela, verenantsika kely le izy, 22-26. Faminan'iny io. Faminan'iny io ry havana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, ary mampiseho ny tsy fitovian'ny maloto sy ny madio, ary mampitampo maso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsy ratsiraina ho aminy aho. Mpisorona ozy izy tandremo tsara. Andininy fahinam-beloso ny mpisorona, zany hoe zany mpisorona zany dia olona manao raharaham-piangonana zany, fa tsy olona ny ivelan'ny fiangonana, fa olona mpivavaka ary mpanompon'Andriamanitra, mpanao raharaham-piangonana natao hoe mpisorona. Fa voalazan'ny ten'Andriamanitra izy ny mpisorona dia mitapo maso amin'ny sabatako. Mazava be zany ary zany daholo angery havana malala zao no hitantsika. Marina ny ten'Andriamanitra, marina ny faminan'iny, fa mitapo maso ny olona amin'io sabata io. Na dia mba fantatra aza dia tsy miraharaha. Tsy miraharaha an'izany ny olona. Na dia mahafantatra aza ny olona fa io no andro fitsarana. Zany ny zavatra misy amin'izao andro farany izao. Zay zany no andro sabata. Aza gaga ianao hoe fa maninona ara zany ny olona rehetra mivavaka lahady daholo e. Fa vitsy kely ihany angeny mivavaka sabata zany e. Marina mihitsy zany, vitsy mivavaka sabata. Satria dia aoka ho fantatrao fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa eto sady tery ny lalana makany amin'ny fiainana, vitsy no mahita azy, vitsy. Noho izany aza gaga zany ianao raha vitsy no mivavaka amin'ny andro sabata. Migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana, fa tery ny lalana makany an-danitra. Ry havana malala, tena eto sady tery ny lalana. Ary anisan'ny lalana anankiray dia ny famantarana n'io andro sabata io. Ajantsika eo ny amin'iny ary sabata famantarana fa sabata fafinaretana indray zao no hojerentsika androany. Sabata fafinaretana. Sabata fafinaretana hiditra amin'ny tapany fahatelo zantsika momba ny sabata ny endriny fahatelo mazavady. Sabata fafinaretana Salamo 92 manina moa lazaina hoe fafinaretana ny sabata. Salamo 1:7.
andininy voalohany a jerentsika. Salamo salamo faharoa amby sivifolo. Eo ambony kely eo fotsiny a de andininy voalohany hoe salamo tonon-kira atao amin'ny andro sabata. De eo ambany amin'izay tsara ny idiran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anarany avo indrindra ary anambarany famondram-ponao noho ny maraina. De mitohy lavabe fiderana hatraria amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Tonon-kira atao amin'ny andro sabata, zany hoe rehefa ao amin'ny andro sabata zany de misy fiderana ao. Mazava ho azy rehefa misy fiderana ao de misy fifaliana, de misy fahafinaretana. Nao hoe je ten'Andriamanitsika Isaia 58:13 nge manazava an'izay misy nisy kokoa hoe Isaia 7:3 Vakitsika izay a satria manazava an'le izy a misy a kokoa. 58:13 Isaia amin'ny aran'i Jesosy manao hoe raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'i Jehovah hoe mendrika ao ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana de iravoravo amin'ny Jehovah ianao ary asandatra ao amin'ny avonany amin'ny tany ianao ary hofoanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao hofoanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Hofahanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao azafady. Hofahanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Halleluja. Raha miaro ny tongotra ka manao ny sabata ho fafinaretana ianao. Anome voninahitra azy, anome voninahitra an'izy, an'le sabata zany io, le andro sabata. Manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'ny Jehovah hoe mendrika ho ajaina, ny no amasin'ny Jehovah hoe mendrika ho ajaina, indrindra le no amasin'ny Jehovah ny andro sabata. Ary tsy mandeha amin'ny lalanao na miteniteny foana de iravoravo amin'ny Jehovah ianao. Fafinaretana. Ny sabata zany tena fafinaretana. Fafinaretana io ry havana. Zany no mahatonga antsika, ndao nge jerentsika farany Isaia 56 ihany ao ambadika ao 56:6-7 jerentsika vetivety zay. Mahafinaritra be ty teny ty Isaia faha 5:50 andininy faha-enina. Amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ary ny hafa firenena izay manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony de izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy io tsy masina sady mitana ny fanekeko de hoentiko any an-tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa latsadra de ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Io zany le ten'Andriamanitra teo, ny firenena rehetra. Ny hafa firenena ozy izy ny ten'Andriamanitra izay manaiky an'i Jehovah mba hanompo azy. Eto zany efa tsy resaka zanak'Israely tsony re tompoko ny resaka. Misy ny olona miteny hoe sabata zany natao ho an'ny jiosy irery ihany. De ho an'ny zanak'Israely irery ihany tsy tompoko. Fa ny sabata de natao ho an'ny olona rehetrarehetra izay kristianina ka manara-dia an'Andriamanitra ry havana. Aoka hitandrintsika amin'izao andro farany izao. Natao ho an'ny kristianina rehetra. Eto de mazava tsara ny hafa firenena izay efa nanaiky an'i Jehovah ho tompo hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony de izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy io tsy masina. Halleluja. Fa ny trano kosa izy atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Tsy fantatra hoe tsipika eo anatin'izany ve hoe zanak'Israely. Fa ny firenena rehetrarehetra tsika dia anisan'le hafa firenena, tsika malagasy, tsy Israeliana tsy jiosy. Fa itsika ihany koa zany rehefa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ka nandray an'i Jesosy nanaiky an'i Jehovah ho Andriamanitra de nomena antsika ihany koa ny sabata. Mazava be zany ten'Andriamanitra zany. De inona no ambadik'izay? Eo amin'le fafinaretana teo hoe ampifaliako izy ao an-tranoko fivavahana. Ary ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa latsadra de ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako. Halleluja.
rehefa eo zany ianao ao anatin'ny andro sabata zany ianao no manao fanatitra. Ina moa le fanatitra? Ny fanatitra zafady fa tapaka kely fotsiny fa nisy appel teo a. Ny fanatitra dia ireny zavatra ataontsika ao anaty fotoam-bavaka reny. Manatitra, manao fanatim-piderantsika eo a, manao fanatim-pisaorantsika, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, manao fanoloran-tena ho an'Andriamanitra tsika eo a, manolotra ny tenantsika izay fanatitra velona, ankasitrahan'Andriamanitra ny tenantsika. Dia manao fanatitra, reny ny fanatitra ateritsika rehefa andro sabata, ny fiderana, ny tenantsika atolotsika ho an'Andriamanitra, ny fanatim-pisaorana, reny rehetrarehetra reny zany a dia endrika fanatitra avokoa. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha amin'ny andro sabata ianao no anao an'izay fanatitra zay, dia ekena eto zany tsika tsy miteny hoe tsy mivavaka tsika amin'ny andro isan'andro. Hitanareo tsara fa tsika eto isan'andro isan'andro mivavaka foana. Eto zany tsy miteny mihitsy hoe tsy mahazo mivavaka amin'ny andro alahady tsika, azo atao tompoko ary afaka mivavaka mihitsy tsika isan'andro. Profon'izany ny fandarana vavaka fiambenana eto a, dia isan'andro ianao manaraka vavaka fiambenana foana eto amin'ny andramoka izao, azontsika hivavahana ny andro rehetra. Fa kosa ny andro hitsarana dia ny andro sabata. Ny tsy mety zany ary ny tsy ara-baiboly dia ny hoe lasa alahady mihitsy indray le fitsarana. Fa rava le sabata. Zay zany le tsy ara-baiboly. Fa azo atao tsara ny mivavaka amin'ny andro lahady sy latsinainy talata alarobia hatramin'ny sabotsy, hatramin'ny zoma. Fa ny andro sabotsy no fitsarana. Eo zany tsika le tena tsara mihitsy dia tena mibanjina an'Andriamanitra dia tena tsy manao ninina fa mivavaka tsika eo a, tsy miasa tsika fa mivavaka. Mibanjina an'Andriamanitra, mitsahatra amin'ny asa. Fa tsy ny andro alahady. Ny andro alahady zany tsika afaka miasa fa sady mivavaka ihany tsika ny hariva ohatra. Fa ny andro sabata tsika tena mitsahatra mihitsy. Zay zany azavaiko tsara. Fa tsika dia mivavaka foana isan'andro. Fa ny andro fitsarana mihitsy eto zany no ampianarina anao hoe inona izay andro fitsarana izay. Dia eto zany dia izay. Ny hafa firenena rehetrarehetra dia nomena ny andro sabata. Isika dia ampifalian'Andriamanitra ozy izy amin'ny andro sabata. Eo zany Andriamanitra no mampifaly anao. Eo Andriamanitra no miteny aminao. Eo Andriamanitra no mampahery anao amin'io andro sabata io. Rehefa sabata zany Andriamanitra dia mijery anao. Mijery anao hoe iza daholo le mivavaka rehetrarehetra reo fa reo zanako. Dia asiany marika. Satria izay ny famantarana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Famantarana ho amiko sy aminao. Ary ahafantarany atsika, ary ahafantarantsika anazy koa fa tena Jehovahandriamanitra ilay namorona ny tany sy ny lanitra mihitsy any ity hivavahantsika ity. Zay zany no ahafantarantsika fa Jehova no hivavahantsika. Zay zany no momba ny sabata anankitelo dia ny fitsarana, ny famantarana sy ny fahafinaretana. Hojerentsika raha ny amin'ny testamenta vaovao fa reo anankitelo ireo dia tanteraka tao amin'i Jesosy daholo. Hojerentsika ireo rehefa avy eo. Hijerensika ny fanontaniana mipetraka dia izao. Jesosy ve nandrava ny andro sabata? Efa tsy nisy intsony ve ny andro sabata tao aorianan'i Jesosy? Efa tena niova ve ny andro sabata? Voalohany indrindra aloha tsy maintsy jerentsika ity teny ity Matteo 5:17. Matteo 5:5-7. Jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy mpanao hoe aza ataonareo fa tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga handrava fa tonga fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory ny amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy hisy ho foana akory ny lalàna, na dia tendron-tsoratra iray, izany hoe na dia tendron-ny i aza, hitany le lalàna, didy folo ange lalàna e. Sitrapon'Andriamanitra ny didy folo, ary ny didy fahaefatra dia ny sabata. Dia eto Jesosy miteny aza ataonareo zaho fa tonga handrava, fa tonga aho izy haninona? Hanatanteraka. Fa tsy hisy ho foana akory ny lalàna, na dia tendron-tsoratra iray aza. Dia andao no jerentsika, didy fahaefatra ny jerentsika eto. Nahatanteraka nanao sabata ary ve Jesosy? Nahatanteraka an'io lalàna io ve zany Jesosy sa tsy nahatanteraka? Nanao an'io ve izy zany sa tsy nanao an'io? Jerentsika
hijery verset maromaro ndray tsika alohany a dia rehefa avy eo tsika manazava. Lioka toko faefatra fitiniko ihany moa tsy dia tena ny verset rehetra fa be dia be raha verset rehetra fa vitsivitsy ihany no jerentsika. Lioka toko faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Lioka toko faefatra andininy faha enina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Eto izany Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata. Fanaony izany hoe efa fiainana izany ilay izy. Niditra tao amin'ny sinagoga izy isaky ny sabata izany izy nandeha. Niditra tao am-piangonana nanao fivoriana masina izy. Nitandrina ny andro sabata. Isan'andro Jesosy tsy ao anaty fiangonana, tsy ao amin'ny sinagoga. Fa mandeha izy eny amoron-dranomasina eny, eny amin'ny tokotanin'olona eny, eny an-dalana eny, any an-tranon'olona. Fa rehefa sabata izy dia miditra ao amin'ny sinagoga izy dia ao izy no mampianatra. Vakitsika ihany, mbola hidrantsika avy eo, vakitsika ihany Lioka 6:6. Lioka toko fahaenina andininy fahaenina. Porifontsika izany hoe Jesosy koa dia nitandrina ny andro sabata. Ary noho ny tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Noho ny tamin'ny sabata hafa koa izany dia mbola niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy dia nampianatra indray koa izy tao. Mbola nampianatra izy tao. Marka toko voalohany andininy iverenantsika io Lioka io rehefa avy eo io Lioka io rehefa avy eo Lioka 6:6 iverenantsika rehefa avy eo, fa Marka inge toko voalohany andininy faha 1:20 andrasy jerentsika hoe jerentsika vetivety mbola Jesosy ihany. Marka toko voalohany andininy faha 1:20. Ary nankany Kapernaoma izy ireo, ary noho ny tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Io zao mbola sabata hafa ihany koa. Jesosy izany tena efa fiainany mihitsy ny makany am-piangonana na miditra any amin'ny sinagoga rehefa sabata. Jerentsika ihany Marka 6:2. Ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy Jesosy io izany. Ary maro izay nihaino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe: taiza nahazahoan'ilay ity izany zavatra izany, ary manao ahoana ny fahendrenany omena azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany izao. Mbola sabata koa io. Niditra tany indray izany Jesosy amin'ny andro sabata dia mandeha manao fivoriana masina any amin'ny sinagoga izy. Marka 16:6. Jerentsika fotsiny hoe tena nanao sabata ve Jesosy. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina. Andrasy hoe andininy voalohany azafady. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa ity zao i Maria Magdalena zany ity rehefa nijerentsika io rehefa avy eo. Verenantsika io rehefa avy eo Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany jerentsika rehefa avy eo. Fa teto izany dia milaza ny ten'Andriamanitra vakitsika teo tany amin'ny Lioka 4:16, Lioka 6:6, Marka 1:21, Marka 6:2 fa Jesosy dia makany am-piangonana foana izy ary mandeha makany amin'ny sinagoga foana izy rehefa sabata. Fanaony ozy ny tenin'Andriamanitra izany, izany hoe hatramin'ny mbola kely izy izany dia efa makany foana izy rehefa sabata. Voalohany indrindra maha-jiosy azy satria avy amin'ny jiosy izy. Faharoa zanak'Andriamanitra izy, mankatody idin'Andriamanitra. Ary fahatelo ny tena izy fa tsy tonga andrava fa tonga anatanteraka. Noho izany zany Jesosy mihitsy no fitaratra. Andriamanitra dia nanao fitaratra tamin'ny voalohany nitsahatra. Dia Jesosy nanao fitaratra ihany koa mbola nitsahatra izy satria izy tonga anatanteraka fa tsy tonga andrava. Tanteraka tao amin'ny Jesosy aloha izany no hoe sabata fitsarana.
tanteraka tao aminy ihany koa ny hoe sabata famantarana satria izy zanak'Andriamanitra dia mazava ho azy fa manana ny famantarana ho azy izy dia ny fitandremany ny andro sabata ihany koa dia mahazanak'Andriamanitra azy koa izay zavatra izay tanteraka tao aminy izany ny famantarana tanteraka tao aminy lony ny fitsarana satria izy dia nitsahatra foana tany amin'ny sinagoga isaky ny andro sabata fa zao amin'izay arany jerentsika amin'izay ary lioka nge ohatra lioka 7:10 ndray andro Jesosy tao am-piangonana dia tao amin'ny sinagoga izy lioka 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata mbola sabata hafa koa io dia nampianatra tao izany Jesosy ao anatin'ny sinagoga izy ary endro nisy vehivavy izay nanana fanamaha farofy 20 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao dia nametraka amin'ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra 14 ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe eny manana azonao anaovan-draharaha koa avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata koa avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata fa namaly azy ny tomboka nanao hoe ripa tsara velatsy moty samy mamany ombo na ny boriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy sotro rano koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatro Satana izao 20 taona izao moty tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana amin'ny andro sabata izany va ry havana malala betsaka ny olona ny miteny hoe nandrava ny sabata Jesosy tsy nandrava ny sabata fa ny tena marina ry havana Jesosy vao maika nanome tsirony ny sabata vao maika nanome tsirony jerenareo tsara talohan'ny Jesosy tonga dia efa nanao sabata foana ny jiosy ny fariseo izany sy ny mpanoran-dalàna tao foana ry zareo dia zao mampalahelo fa na dia nanao sabata foana arandreo olona ireo dia tsy nisy zavatra nitranga mihitsy ny tao mampianatra fotsiny izy izany eo dia ao ry zareo ao anaty sinagoga dia mampianatra lalàna dia betsaka ny zavatra ataony eo fa zao no mampalahelo raha misy olona zany eo ty vehivavy ty zao tratra ny fanamaha farofy zany hoe miondrika ohatr'izao foana zany ohatrany hoe raha raisina zany dika zany ohatrany hoe olona kivy foana olona reraka amin'ny fiainana olona ketraka fa izy tonga foana isaky ny fotoam-bavaka izy dia tonga foana izy mitandrina sabata fa rehefa ketraka izy tonga ao dia ketraka ihany izy mivoaka ao miondrika izy miditra ao miondrika ihany izy mivoaka ao tsisy fiovana zany io vehivavy io na andritra ny 20 taona izy narary foana nisy an'izay fanamaha farofy izay foana fa rehefa teo amin'izay Jesosy tonga amin'izay Jesosy tao anatin'ny sinagoga dia zao nositran'ilay vehivavy dia nametrahany tanana dia sitrana ilay vehivavy dia nanomboka nideran'Andriamanitra ilay vehivavy rehefa tonga zany Jesosy dia vao maika ary izy nanisy tsirony tanteraka ao amin'i Jesosy ilay sabata fafinaretana eto zany dia tanteraka ilay mahafafinaretana an'ilay sabata satria tena nisy fifaliana tao rehefa sitrana ilay vehivavy io misy ten'Andriamanitra anankiray Matthieu 12:9 nge mba jerentsika vetivety koa hoe mitovitovy amin'izay ihany ilay tantara Matthieu 12:7 jerentsika amin'n'anaran'i Jesosy ary noho ny ala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga mbola andro sabata ihany ty ary indro nisy lehilahy maty tanana teo ary ny olona nanontany hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy ary hoy izy taminy iza moa ny olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy na tsy hampakatra azy ary dia tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata teto zany misy lehilahy anankiray koa narary maty tanana malemy zany ny tanany ilany dia tonga tao am-piangonana izy hivavaka hitandrina ny andro sabata dia io lehilahy io koa zany efa narary teo foana io fa io koa mitandrina andro sabata foana fa tsisy fiovana hatramin'izay io tonga ao dia mivoaka tsy sitrana mihitsy fa rehefa tonga amin'izay Jesosy tao anatin'ny sinagoga izy dia nisitrano le lehilahy sitrana le lehilahy maty tanana
delivre ny olona izy de voly. Mahery ny olona rakivy. Zany ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Fa Jesosy ry havana tsy nandrava ny andro sabata zany. Tsy marina zany hoe niravahan'i Jesosy ny andro sabata dia niteny mihitsy Jesosy hoe foana ny andro sabata fa miova andro hafa mihitsy ny ivavahany. Tsy marina zany. Ny Baiboly tompoko tsy miteny an'izany. Fa ny andro sabata dia nasian'i Jesosy tsirony mihitsy ary le andro sabata. Ozy izy ny olona ny andro sabata koa zany dia azo raisina hoe jour de délivrance na hoe androm-panafahana. Lasa nisy tsirony, lasa nisy fifaliana, lasa nisy jerentsika angely teny Andriamanitra tao Luka 6:6 Luka verenantsika angely Luka 6:6 teo vetivety Luka 6:6 izy teo. Daso. Jesosy zany lasa manana fahefana, lasa nisy hery le zavatra teneniny ndrasy zay tena Andriamanitra afitsika fa le lehilahy maty-tanana ihany no miverina tao amin'ny 6:6 isa moa tena Andriamanitra jerentsika teo. Marika 9:2 ngambany izy teo Ozy izy ny olona hoe ary maro ny haino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe taiza le ty an'izany zavatra zany ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe atao amin'ny tanany izao. Lasa nahagaga ny olona zany. Rehefa tonga ny andro sabata dia nisy zavatra ny ainana tao tsy tahaka ny teo aloha fa lasa nisy fiovana, lasa nisy fahefana. Jesosy zany rehefa miteny dia lasa misy fahefana, lasa misy fanasitrana, lasa misy délivrance, lasa tena niova, lasa tena nahita tsiro, lasa nisy tsirony zany le sabata. Satria zay olona marary dia sitrana rehefa tonga ao, zay olona kivy mahery rehefa tonga ao. Tsy ohatry ny tamin'ny taloha intsony hoe rotinina be fotsiny le sabata dia ao dia mianatra ao dia mivoaka dia miditra kivy mivoaka kivy. Tanteraka tao amin'i Jesosy le sabata fafinareta satria nentin' Jesosy tao zay zavatra zay. Ary ny andro sabata mihitsy ny ozy izy Jesosy natao hanafahana an'izany. Mety va ny manao soa amin'ny sabata? Mety ozy Jesosy ny manao soa amin'ny sabata? Ry havana malala, mbola marina ny sabata hatramin'izao. Mbola misy ary mbola mipetraka tsara mihitsy ny andro sabata hatramin'izao. Tsy foana io fa vao maika ary io namafisina, vao maika ary io nasiana tsirony. Ohatra raisiko foana hoe misy fotoana misy olona tamin'izany, mino tsy voasoratra tanaty Baiboly fa mba inoko hoe misy olona anankiray mety mitady an' Jesosy mandritry ny herinandro fa tsy mahita an' Jesosy mihitsy satria Jesosy miovaova toerana be. Indraindray izy any amoron-dranomasina, indraindray izy any an-tanin'olona, indraindray miazakazaka le olona satria mety misy zavatra mahatery azy dia mitady an' Jesosy fa tsy mahita an' Jesosy. Lasa tary Jesosy, lasa indray makany, efa lasa ry indray izy, lasa indray makany. Dia nefa rany io olona io raha tsy nahita an' Jesosy mihitsy izy nandritry ny herinandro dia fantany fa tsy maintsy hita an' Jesosy rehefa sabata. Satria Jesosy any amin'ny sinagoga tsy maintsy ahitana azy rehefa sabata. Dia ao izy, mitsahatra izy. Rehefa tsy nahita an' Jesosy nandritry ny herinandro dia mahita azy amin'ny andro sabata. Zany mihitsy angeny fiainantsika. Indraindray tsika ao anatin'ny herinandro reraky ny asa, reraky ny fitotoana, reraky ny fitadiavana. Fa rehefa tonga ny fotoana amin'izay hitsara tsika ny andro sabata, eo tsika, eo tsy maintsy eo Jesosy ry havana. Tsy maintsy manatrika eo Andriamanitra, tsy maintsy eo izy satria izy koa mitsahatra amin'io andro io. Izy koa dia mamantatra tsika amin'io andro io. Ary tena mitsahatra izy eo amintsika amin'io andro io. Tsy tsika rery no mitsahatra mihaona aminy fa izy koa tena mitsahatra mihaona amintsika. Tsy maintsy eo Jesosy dia ohatr'izany mihitsy. Mety nandritry ny herinandro ianao reraka tsy nanam-potoana ianao na hivavahana aza kivykivy ianao teny an-dalana teny fa rehefa tonga ny andro sabata raha kivy ianao dia hampaherezina, raha marary ianao dia esitranina, raha betsaka ny zavatra azon'i Jesosy atao amin'io andro sabata fitsarana io. Za zany tsy miteny. Nareo mety manontany dia ahoana raha vavy mampiona ireny olona mivavaka lahady be dia be ireny? Tsy fantatro. Fa ny zavatra fantatro dia izao.
ny baiboly no ampianariko anareo. Ny zavatra ato anaty baiboly no ianarantsika zao. Fa ny sabata ny famantarana. De tsy fantatro zany ny akoatran'izay fa zay aloha no fantatro de ampitaiko aminareo. Jerentsika ary, mbola toizantsika ihany le izy. Rehefa tsy teo tsony ary Jesosy fa niakatra ny an-danitra izy de ahoana foana amin'izay ara ve ny sabata sa mbola nisy ny sabata. Jerentsika vetivety ary any amin'ny Marika aloha ny anomboantsika anazy vetivety. Marika 4:12 aloha andininy voalohany jerentsika vetivety io teny io le jerentsika teo Marika 16:1. Aminaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa afaka ny andro sabata de lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'ny Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Toizantsika ary nono maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro, io zany le andro voalohany io, alahady, tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro. Teto zany Jesosy de levina izy, nalevina tany am-pasana izy de mbola tany izy, nitsahatra tany izy tamin'ny andro sabata. Tsy teo zany izy, tsy teo tsony Jesosy nitsangana teo, fa mbola tany am-pasana. Fa zao, na de efa tany am-pasana aza Jesosy mbola nitandrina ny andro sabata foana ary Maria Magdalena sy ry Jakoba sy ry Salome sy ny mpianatra Jesosy rehetrarehetra de nitandrina an'io andro sabata io tamin'io andro sabata io. Mazava be aloha zany fa tsy teo Jesosy tamin'io fa ny mpianatra mbola nitandrina andro sabata foana. Ary profon'izany, rehefa niravana, rehefa tapitra ny sabata, zay ry Maria Magdalena sy ry Jakoba sy ry Salome no vao nandeha nividy menaka manitra amin'izay, andeha ho any amin'ny fasana, hanositra ny fasan'i Jesosy. Fa raha ampitso voalohan'ny andro de hitsangana Jesosy fa tamin'io Jesosy mbola tao am-pasana. Vita ny sabata de lasa zareo nividy an'le menaka manitra. Zany hoe mbola nandeha izy aloha nitandrina ny andro sabata, na de tsy teo aza Jesosy. Jerentsika indray ary. Tonga de hijery aty amin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 7:17. Efa aty arina be aty mihitsy zany efa Paoly Apôstôly amin'izay zany resahana aty. Efa tsy resaka Jesosy tsony aza, efa Jesosy efa tsy eo tsony amin'izany. 13:13 efa tsy eo tsony zany Jesosy amin'ny tonga efa lasa Jesosy efa niakatra ny an-danitra izy de Paoly Apôstôly. Apôstôly nanao ny asa taty aoriana no miteny. Aminaran'i Jesosy, ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo niala avy tany am-Pafo de tonga tany a-Perga any am-Pamfilia. Fa Jaona nandao azy ka niverina nakany Jerosalema. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo de nandrosona akany Antiokia any am-Pisidia de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata Paoly Apôstôly io. Zany hoe Paoly Apôstôly koa zany de nanao ohatran'i Jesosy. Ary zay mihitsy nefa natao hoe mpanaradian'i Kristy. Zay nataon'i Jesosy de natao Jesosy natao batisa tamin'ny ranobe, mbola inarantsika aorianao. De ny olona rehetra taty aoriana koa natao batisa tamin'ny ranobe. Ny batisan'i Jaona de batisan'olon-dehibe tao anaty ranobe, mbola inarantsika aoriana momban'izay. Fa teto zany de i Paoly ihany koa zany de nanaradian'i Jesosy izy de niditra tao anatin'ny sinagoga koa izy tamin'ny andro sabata. Io mazava tsara. Mbola jerentsika ihany 13:42 ery ambany ery eo ambany eo ihany. Ary rehefa Asan'ny Apôstôly 13:42 amin'ny aran'i Jesosy, ary rehefa nivoaka izy de nangatahany nolazaina amin'ny indray izany teny zany amin'ny sabata manaraka. Rehefa nivoaka zany Paoly de niteny ny olona hoe mba avereno aminay le teny iny amin'ny heriny, amin'ny sabata heriny fa mbola te heno an'iny zay. Zany hoe misy foana zany ny fotoam-bavaka sabata. Tsy potika zany, tsy rava zany sabata. Ary Paoly Apôstôly de tena nitandrina ny andro sabata mihitsy izy. Alleluia. Asan'ny Apôstôly 16:13 mbola izy ihany Asan'ny Apôstôly 4:11 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny andro sabata de nivoaka tao ivelan'ny vavahady izahay nakeny amoron'ny ony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana ary mipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Toizantsika, ary nisy vehivavy atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanàna Tiatira, izay nivavaka tamin'Andriamanitra de niaino izy. Ary ny tompo nanokatra amin'ny fony hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly. Teto zany
Paoly apôstôly dia tany an-tanànan'olona izy. Dia rehefa tany izy tsy nahita fiangonana izy, tsy nahita sinagogy izy. Dia lasa izy nakeny amin'ny moron-drano. Dia tena izy no nivavaka. Tena izy zany nahita vondrona vehivavy maromaro dia nitory teny tamin'ireo vehivavy ireo nivavaka teo izy. Zao zany taty amin'ny andron'ny apôstôly. Dia amin'izao androntsika izao zany dia izay mihitsy. Ozy izy ianao hoe ka aiza na zany raha vavy mampiona nahita fiangonana ivavahana fa aty aminay nge tsisy fiangonana e. Tsisy fiangonana andro sabata zany aty. Dia aiza zany nivavaka. Dia io mazava be ny havana malala. I Paoly apôstôly teto dia tsy nisy fiangonana. Fa ny zavatra nataony nakeny amin'ny ony izy. Nakeny amoron-drano izy nivoaka ny vavahadin'ny tanàna dia nakeny izy dia tena izy no nivavaka. Fa ny zava-dehibe nitandrina ny andro sabata izy ary nanao fivoriana masina izy teo. Niaraka tamin'ireo ankizivavy maromaro ireo, ireo vehivavy ireo dia nisy anankiray teo tena resy lahatra ary tena niova fo Lidiana ianarany. Niova fo nandray an Jesosy io olona io. Noho ny tamin'io andro sabata io dia novangin'Andriamanitra ny fon'io olona io dia nandray an Jesosy. Tsy manakana an'Andriamanitra tsy asa zany ny havana malala. Ary zany mahatonga antsika manao an'izao fandarana izao na dia en ligne aza. Satria tamin'ny andro taloha dia tena any Jerosalema daholo ny olona no mandeha mivavaka tany ny fiangonana. Fa rehefa tonga amin'izay ny andro ny fahasoavana, tatizay zany ny atao hoe fahasoavana, dia tsy voatery tsony hoe tsy maintsy mamonjy fiangonana antsika. Za akory tsy miteny hoe aza makany am-piangonana fa tsara makany am-piangonana ary mampirisika anao makany. Fa zao raha tsy mahita fiangonana ivavahana ianao, raha tsy afaka makany koa ianao dia tsy mampaninona mihitsy ilay havana malala mahita anao eo amin'ny toerana misy anao mitandrina ny andro sabata amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ianao. Na dia eo amin'ny toerana misy anao eo aza. Satria teto zao Andriamanitra dia namangy an'ity vehivavy ity dia niova fo ilay vehivavy dia nandray an Jesosy. Dia izany no mahatonga antsika manao izao fandarana izao en ligne. Ary amin'izao fotoana izao ange efa tsy trano intsony ny tempoly fa ny tempolin'Andriamanitra ange dia tsika e. Ny tenantsika hozy izy Paoly apôstôly tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo. Tsika zany tenantsika zany ny tempolin'Andriamanitra. Noho izany zany isika ilay tempolin'Andriamanitra mihitsy no tandrina ny andro sabata. Dia izay ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny zava-dehibe indrindra. Ianao mitandrina n'io andro sabata io amin'ny sitraponao, amin'ny fandresен-dahatrao, amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra. Fa rehefa eo ianao, Andriamanitra mahita anao n'aiza n'aiza misy anao. Dia tahaka an'izany mihitsy Paoly apôstôly teto tsy nahita fiangonana izy fa nitandrina andro sabata foana izy na dia teny amoron-drano aza. Asan'ny apôstôly 7:10 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Apollonia izy dia tonga tao Tesalonika ary nisy sinagogan'ny Jiosy tao ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony. Ary sabata 3 no niadiny hevitra avy tamin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Nahita sinagoga indray izy teto dia mbola niditra tao indray izy tamin'ny andro sabata. Dia tao izy nanindry izy ity nitory teny tao. Laza tenin'Andriamanitra tao. Nampianatra tao indray izy tamin'ny andro sabata. Ka noho izany zany ry havana malala dia tsy rava ny sabata fa mbola misy atramintsika amin'ny teny izao ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa lalàna mandrakizay ho anareo zany. Zany hoe tsy ho foana na roviana mandrakizay ny sabata dia mipetraka foana io. Fa tsy foana akory ny sabata. Paoly apôstôly dia nitandrina sabata. Zao ny fanontaniana mety mipetraka. Fa maninona ary ny apôstôly tsy nampianatra sabata e? Maninona zany tsy nitsindriana be tato ohatra hoe Paoly miteny tandremo ny sabata dia ry Petera koa miteny hoe tandremo ny sabata. Dia tsotra ny antony ry havana malala. Ny mission amin'ny mpianatra dia hafa mihitsy. Ny mission amin'ny mpianatra dia nampino an'i Jiosy an'i Jesosy Kristy. Zany hoe Jesosy ilay maty teo ambony hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty dia niakatra any an-danitra tsy ninon'ny Jiosy mihitsy. Fa ny Jiosy nieritreritra foana hoe maty Jesosy dia eto tany ny fatiny dia nangalarina ny fatiny sy ny sisa. Dia nametraka an'izay finoana izay no nataon'ny mpianatra. Mazava ho azy fa tany amin'ny toerana nisy ny mpianatra tompoko dia efa nivavaka amin'ny andro sabata daholo ny olona tany. Tsy izany intsony zany no olana tamin'izany hoe tandremo ny sabata. Ohatra antsika ihany hoe ny gasy izao tsy tenenina intsony hoe mihinana vary. Hoe mahavoky reto ny vary fa mba mihinanareo vary. Fa n'aiza ny gasy dia mihinam-bary foana.
na tsy tenenina na tsitsy miteny gasy zany hoe mihinana vary fa mihinam-bary foana tsika. Na aty Frantsa ary zay de mihinam-bary foana. Fa de ohatr'izay koa zany tamin'izany andro zany, tsy zany intsony no mission nomeny Jesosy, tsy zany intsony no mission amin'ny mpianatra hoe ndalandray ampianary sabato le olo reo. Fa ny olona nitorian'ny mpianatra teny de olona efa mahafantatra andro sabata daholo, ary efa mitandrina andro sabata daholo. Fa tamin'izany mission amin'ny mpianatra de nampafantatra an' Jesosy Kristy fa Andriamanitra Jesosy izy ilay Messia, ary nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ho any an-danitra izy ary velona mandrakizay izy ary mbola ho avy izy akatsika indray. Zay ny mission an'ny mpianatra ary nahafatesandreo mpianatra reo. Nahafatesandry Stefana, ary Petera, ary Paoly, ry Jakoba, reo rehetrarehetra reo. De zay ny mission nahafaty andreo mpianatra ireo. Nampafantatra an' Jesosy. Fa ny sabata zany zavatra efa nipetraka teo foana ary tsy nila nampahafantarina intsony zany tamin'izany fotoana zany. Fa rehefa taty aoriana, zany hoe amin'izao andro faran'izao, de adino tanteraka ny sabata. De tsika indray zany zao no mamerina ny olona ho amin'izany fahamarinana ngeza be zany. Nanomboka tamin'ny 300 taona tao aorianan'i Jesosy Kristy no nitsangana ny fiangonana katolika, de nanomboka teo ny rava ny sabata. Satria ny fiangonana katolika no nandrava io sabata io, namadika ny andro sabata ho andro alahady. Mialatsiny raha misy katolika eto fa zay no marina. Afaka jerenareo mihitsy zany any amin'ny archive-ny katolika manaova recherche. Fa marina be zany teniko zany. Tsy ny baiboly zany no niova na Jesosy no nandrava, tsia, fa olombelona no nandrava io sabata io, namadika an'io lasa alahady. De nivavaka alahady daholo amin'izay ny olona tamin'izany fotoana zany. Satria ny fiangonana katolika no fiangonana nitsangana voalohany tao aorianan'ny apôstôly, tao aorianan'ny apôstôly rehetrarehetra izay tao aorianan'ny fanenjehana. De ny fiangonana katolika no nitsangana. Ary rehefa nitsangana ny fiangonana katolika de napiditra an'izay fampianarana rehetrarehetra zay, anisan'ny no nanova ny sabata, anisan'ny resaka sarivongana isan-karazany izay tenenin'Andriamanitra sy raharan'Andriamanitra ny amin'ny didy faharoa, le vakitsika teo Exodus 20. Raharan'Andriamanitra any amin'ny didy faharoa ny sarivongana. Aza manao sarin'ny zavatra voasokotra anao na eny amin'ny lanitra ambony na ety amin'ny tany ambany, aza miankohoka aminy, aza manompo azy, fa za Jehovahandriamanitra reo de Andriamanitra saro-piaro. Fa nampidirin'ny fiangonana katolika tao anatin'ny fiangonana avokoa zany zavatra zany, nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Nampalahelo ihany satria ny fiangonana katolika de nieritreretina mba hoe hanohy ny asan'ny apôstôly kanjo. Zay ny zavatra nisy. Mba niala tao ihany ny fiangonana protestanta nanohitra an'le izy, fa zao nisy ny zavatra nitoeriny fa ny andro sabata tsy tafaverina intsony. Nanohitra izy hoe ny resaka sarivongana mba nesorina ihany, nisy zavatra ihany mba nitoerina, fa ny andro sabata tsy tafaverina intsony fa nitazominy zareo ny andro alahady no nafotoany ho lasa andro sabata. Zay zany no fampianaratsika ka ny baiboly no lazaina taminao androany. Za zany tena teteny aminareo amin'ity androany ity. Mety ozy izy nareo hoe tsisy dikany zany fampianarana zany, na hoe zay efa nanana ny zavatra no nataonay hatramin'izay, na hoe ohatr'izao de zay tsy resy lahatra amin'izany sy ny sisa. De zao ny zavatra teniko anareo hoe mampianatra ihany no ataoko za teo tsy mandresy lahatra, fa ny fanamasina no mandresy lahatra tsika amin'ny fahamarinana. Ny angatahako aminareo de zao, mivavah de angatao ny fanamasina hitarika anao. Fa ny fanamasina de mbola ianarantsika ny momba ny fanamasina ao aoriana kely. Ny fanamasina de mitarika atsika ho amin'ny marina rehetra. Ny asan'ny fanamasina voalohany zany de mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana rehetra. Ka zay zany no mba angatahako anao zay nahendrehan ty fampianarana ty, de mangataka anao mivavaha ianao. De teneno mihitsy hoe Jesosy io ampafantaro any marina, tario amin'ny fahamarinanao de ho hitanao fa ny fanamasina mihitsy no hiasa ao anatinao. De tapitra hatreto ny fampianarantsika satria tena lava, mino fa ny zavatra azonao noraisina ihany tao anatin'izay. De raha misy fanontaniana de afaka mametraka fanontaniana aty amin'ny MP ako nareo de valiko arak'izay fanontanianareo.
apetrao ny fanontaniana satria ilaina koa ny mametraka fanontaniana mba hitombon'ny fahanazavana mba hahafahanareo mahafantatra bebe kokoa fa averiko ihany fa nitety dia tena nofitinina satria izany ara mbola lava be fa afaka mamalana aloha tsara ako any amin'ny fanontaniana amin'ny aimbe ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia faranantsika ny fotoana misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity androany ity misaotra ny amin'ny fampianarana izay nomenao anay teto fa tena tsara ianao mino Andriamanitra fa tsy verimaina ny fotoana rehetra na ny fotoana laniko teto na ny fotoana lanin reto olona ireto Jesosy izay niaino an'izany fampianarana izany Jesosy so raha teo am-ponay ny didinao ampianaro anay ny sitraponao ampianaro anay Andriamanitra ny lalana marina lalana masina lalana tena tongavanay any an-danitra fa zay teo any zay teo voavonjy zay Jesosy tena tsy teo voafitaka fa tena teo tonga any an-danitra izay raha manompo anao Jesosy mialoava lalana ianao ka ny farainao masina amanga ny olona rehetrarehetra izay nandreta amin'ity androany ity ka ny teny rehetra izay nafafy teto dia raha kofanay amin'ny rano Jesosy tsy azo mitey volotsaingohana izany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fo rehetra izay nandreta amin'ity androany ity dia ho tany lona ka ny riny izany teny izany misaotra tompo fa tsara ianao haleloia amen zay fa dia avy indray ny fampianarana manaraka hianatra zavatra hafa indray tsika ho ariana nyity androany ity fa misaotra antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany dia tahian' Jesosy daholo mahereza tsika rehetra